Mindray ilay mpanompo kely tsy mahasoa manaiky rahan'Andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady faharoa ny volana May ananganatsika Efizekema no hevitra lehibe hoe mamonjy amin'ny fitiavan-tena etoto. Ary raha resy lahatra iainga avy ao amin'ny Exodosy toko voalohany sika amin'izany ianarana ny famonjen'Andriamanitra ny fitiavan-tena zany, eto dia ny fitiavan-tenan'ny Egyptianina no hitantsika miariary ao. Ary amin'ny fahavalo voalaza ao fa maty ny faraona teo aloha izay miara-belona tamin'i Josefa, nandray an'i Josefa ary nametraka an'i Josefa tamin'ny andraikitra lehibe tao Egypte. Fa faraona fa vaovao io mitondra io ho an'ny ankizy averintsika fanotelony fa zany faraona zany tsy anaran'olona fa toerana na andraikitra tahaka ny hoe mpanjaka, président, pharaon, dia misy anarany izay rehefa avy eo. Pharaon tsy nafantatra ny Josefa no mitondro zao. Dikan'izany tsy nafantatra izay fifanarahan'ilay faraona teo aloha tamin'i Josefa ity faraona vaovao ity. Ny olona miaina any anaty rao any amin'izao fotoana, amin'izao fiovan'ny fitondrano zao no miainkaina n'izany hoe mety hanana problème amin'izany hoe continuité de la vie de l'État. Azany problème eto. Tsy nafantatra izay nisy tao tao le faraona ity, fa zay hitany maso teo no atrehiny. Ny hitany dia zao hoe tena miamaro ny zanak'Israely. Napetraka Josefa, izy ny tompony andraikitra tao amin'ny tanàna tsy iny. Ray aman-dreny ny prêt-à-point vakiny ny volokatra amin'ny fahafito. Fa ao taolo ny prêt-à-point amin'ny Josefa. Dia napetrany tany Gosena, tany tsara, tany Egypte, mamokatra be. Zany kio fomba fanao ihany rehefa mba tongatonga any amin'ny toerana any. Député ianao, ministra, raha tena te-any eo ianao fa hikarakara ny vahoaka voalohany dia miavanao jereo. Rehefa fanao za fa modeo mba mikofokofoko anareo. Niza makeo dia zany dao ny ataony. Ary rehefa fanao hatramin'izany, hatramin'ny andron'ny Josefa zany napetrany tany Gosena ny havany metra. Dia miamaro. Dia oui, ilay faraona vaovao, sans se soucier de l'ancien. Efa miamaro ny Israely zao karaha isady hikambana amin'ny fahavalo no hiadentsika dia ieny izy hialaty. Tamin'ny andron'ilay faraona teo aloha tsy misy resaka zany hoe ny zanak'Israely manompo ny Egyptianina zany, fa niara-belona tao fotsiny izy rehetra no raisiny tahaka ny vahiny ny zanak'Israely nomeny izay milainy rehetrarehetra tao amin'ny taniny. Fa vao tonga ty faraona vaovao ty dia ny ampanompo ny zanak'Israely tao an-tsaina. Ndeha rao hevitsika ampampotsika rao. Dia ohatra no hoe nianatra tamin'izany ny olona manao ty démocratie nareo ty, dia mitsinjatsinjaraina isa-paritra ny zanak'Israely dia nanendrena fety ohatry ny hoe chef de région hoe zany sa inony zany mifehny olona ampahory azy, ampanompo azy. Tsy mitohy mihitsy zany ny raharam-panjakana tamin'ny andron'ilay faraona teo aloha sy ilay faraona vaovao. Raha mba misy zavatra tsara tokony tohizana atao, tokony ho nitohizana izany. Tsy ohatry ny atao isika koa ratsy koa amin'izany.
tonga teo a niavatsika ray aman-dreny lehibe dia dideratsiraka izy miasy mbola any izy nandily ny zokony tao aloha tao zay nametraka zavatra tamin'ity fireneny ity tsy hoe ny trano lehibe rehetra era Madagasikara tamin'ny andron'izay olona dimbiasiny tao nanaovana an'ireo hôpitaly be any ananana ny sekoly ananana dia tamin'ny andron'ny premier république de reny natao nahoana nafahananao zany tsara fifandraisana tany amin'ny zay olona tokony hifandraisana tsara amin'ny maha-firenena ny firenena tsisy politika nanray zao lazaiko zao fa fanazavana toedrara ndao tsika mba ho any amin'ny Genesis 2:20 ampianarina continuité de l'histoire de l'État zany ny président vaovaotsika raha mahanana fifandraisana aminy any nareo fa hitako misy mipetraka any mose zany nareo hitako tao sary tao a dia mba mitenena aminy zay fa mijery tele mamantatra izy aveo reto mipetraka reto dia misy any hitako tsy fanenjena zay mipetraka any mpanomezan-kevitra ho mpanolo-tsaina Genesis 2:20 dia ho vakina ny andininy fahatelo moa fa azo vakina manontolo trany andiny voalohany fa mitsitsy fotoana isika Jehova no miteny amin'ny Abrahama hoe ary taky zay manisy soanao aho fa hanozona zay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany nandiniany ny politikologue zany mpandinika ny fiainana politika eran-tany zany ny fandinian'ny kristianina ny texte dia hoe zay firenena tsara fifandraisana amin'ny Israely taranaka Abrahama dia voataky tonga dadaberatsiraka tapahany voalohany nataony voalohany satria te hijoro amin'ny maha-malagasy azy ho misy tamin'izany fotoana zany amikoahana deo ny vazaha rehetra ary anisany voaroaka tamin'izany ny Israely tapaka teo ny relation diplomatique atsika tahaka ny teny hoe manosona ny Israely tsika hitahy zay manisy soanao aho fa hanosona zay manosona anao eo any io lehibe fa ny ankizy tsy mahalala an'izany za mbola mba natakatra satria fa mba olona afaka nandinika tamin'ny fotoanany ny akarany dideratsiraka teo fitondrana tamin'ny androny dadabitsirana ny AMFF no viditsika 50 francs malagasy 50 francs ariary folo ny AMFF vao niakatra teo dadaberatsiraka no viditsika 350 francs malagasy ny AMFF fois 7 zany safy zany soit fois 7 c'est pour 535 vao niakatra teo izy mandraky ty androany mbola tsy manana ny fifandraisana diplomatika ara-dalàna amin'ny Israely sika nandeha ny glissement sy ny dévaluation nienga tamin'ny dideratsiraka hatramin'ny androtsika zao 1 euro viditsika 17 000 francs totonga mandrapiavo zay fotoana anapahatsika an'io ina anao anapahazy miverena amin'ny la source tsisy politika zany nandoy azy fa fianarana baiboly fitiava-tanindrazana mba toizy de tsara nisy tao any premier république tsara fifandraisana tamin'ny Israely sika nanana ny ambassade ny Israely teto sika dia zao sika raha te hifandray amin'ny Israely makany Dar es Salaam any ny consulat fa tsy manana ambassade ny Israely eto sika raha mba mifandray amin'ny président rajonary mampianina malala atsika ianareo dia mba teneny izy mesaina izy miverena diplomatiquement amin'ny Israely hoe zay atao rehetra rehetra io a zava-poana misy salamy fa 7 amby 20 raha tsy Jehova no
manomotra eny ho any iny aloha ny faraona ny resaky eto de hanao hevitra sika hoe faraona tena taony tokoa hevitra nampaoriny nampanotoiny ny zanak'Israely vatsiny andiny faharoa folo Genesisy niny Exodus to voalohany io texte tsika ny andiny faharoa folo na vola zao nefa araka nampaoriny azy no vao mainka ny ambaroany sy ny tomboany kosa ka de natahotra ny zanak'Israely ny Egyptiana tady dio fa zany zanak'Israely zany tady dio fa zany olona mivavaka amin'Andriamanitra Abraham zany anak'Andriamasiny Jehova io arakaraky ny kasianao an'io vao mainka mitombo inona tsy natao tamin'ny fiangonana arakaraky ny anenjenao ny fiangonana vao mainka izy mivelatra zany secret ny fiainana kristianina io enjeny any vao mainka mivelatra asiratsy kely vao mainka asoavin'Andriamanitra fasako ianao raha ataon'ny olona asiratsy kely tsy manisy ratsy anao ny olona fa iny Andriamanitra miaranao anak'Andriamason'Andriamanitra ianao ino moa zany anak'Andriamasina raha izy prunelle de l'œil io maintimainty mitodika aminamana médication io fa manao fa sary-piaro amin'ny Jehova sary-piaro aminao Jehova tena mijery anao tahaka ny fijery mahasary-piaro azy amin'ny anak'Andriamasina ny fijereny anao atokitrany ka anaty tena klina azy ny Egyptiana mitady lalana rehetrarehetra mba hamparitona ny zanak'Israely mba hitombony izy zany ke hitombo fa ny zanak'Israely tiany eny vao mainka mitombo zay ny famonjen'Andriamanitra amin'ny fitiavan-tena raha misy olona ty tena zany hoe mamely anao fijeren'Andriamanitra ianao any aloha fiarovana ohatry zany fa mifindra makany amin'ny marika ianao zalahy ndray vo izy voalahy tompo rapamety hay tovisaina tamin'ny hitsivasy any zalahy eto rapamety fa tonga fanjakanao ianao de mataovy akavily ety za okavanana bras gauche bras droit manino izy manao zany tsy tena ianao atadiny tompo ty fitiavan-tena izy voalahy ty hainareo ve nisotro amizay kapoaka nisotro haina ihany ka hainareo ve to batsianao vanabatisa haina ihany ka fa ny anomenareo ny gauche droite ko ny tompo tsy azany fa zay nanamboarana izany any momena azy tady dio tsara fa tsy anao no manapaka ny fiainanao fa tsy eo be ty teny eo arakaraky ny itiavanao ny tenanao tafahoatra ho mainka anao miperdre ny fanehoana fitiavan-tena be tafahoatra dia ny fahirana de tolo malagasy mandesy anao am'izany sy mahitanao lany be arakaraky ny itiavanao tenanao tafahoatra ho mainka tu perd veza le tombotsy tokony ho azonao satria ny olona vao mahita fitiavan-tenanao dia miataka izy tadi fa ny olona no harena arakaraky ny maharatsy toetranao mason'ny olona no hiatahny olona aminao dia mia mampahanitra anao zany tsy ny olona no hareny ny arakaraky ny fifandraisanao aman'olona zay ny hareny be rehefa tsara fifandraisana amin'olona isaky zay alehanao rehetra io anao mpanaka
mikarenao azy anao na tsy manana ninona azy akany amin'ny birao any zahay zay le na birao ay izy io na izy any eo amin'ny birao na izy any eo makany amin'ny birao any zahay ozy izy le farilahano zay za tsy hoany la tsy miaraka amiko dany fa fatany vo mijoro dia misy mafata pastely tao dia misokatra barabarana fatatr'olona fandray aman'olona miezaka tsy manisy ratsy olona dia vo mifankahita na tsy vavaka akaty fotsy azy vo mahita misy aza tena manahirana mihitsy le pastelany eo miaraka amina eo za tsy pasterany vo mahita paster adiny pasterany misy zany ny olona no areny zay alereko io soka tanana aminao amboariny fifandraisanao asa ty tena tapahoatra izy aho tsy vitiny tenany io manday eo ary tena raha baiboly koa raha tianao ny tenanao tiavana namanao tahaka an'io itiavanao ny tenanao midikan'io matonga anao io mividy kiraro tsara tare 1,300,000 hitako tariananina tare tiavanao ny tenanao zany tegna hoe nakany pastera zany kiraro milona zany zao tsy fantatro kiraro anakoro vidinao 1,300,000 hitsanao anitsana tena alika eo andalanao matonao vide zany fitiavana ny tenanao zany misy zanako zay any manana magasin mivarotra ka fitafiny izy io mifakahita zay mianana dia misy izy dala rehefa manano magasinay ianao a dia mitiro dia zay tianao a tindroy e tiako ty dia hoe tongody anao tsy mividy zany aomena fotsiny hatram'izao mbola tsy tonga tany mbola ho avy ao kaika ndray zay fa mbola vetivety atata mbola tsy mandalo izy tena mbola tsy mandalo anaka ho avy ay le ho avy ay tiako ny tena dabiakanjoiko io medalany olona ioezaka andedalany tena tafinambo na dedala aza ty tena oty tafikonambo io tiako io saky tsy amin'ny loko ny hafa tiako ny tenako fa za ko satria mitady lalana amin'ny loko ny hafa any ozy fitiavan-tenako zay atreo am'izay ilaiko ihany dia mitsanona eo eo zay le fitiavako ny tenako mba any hafa dia azy zay tsy makany azy zay ino moa zany makany azy zany ianao makany azy manino ianao zany mangalatra dia doge nareo any amin'ny fitakina etra any sao dia misy miasa any fatako fa misy miasa any reo ioka toko fately indimy fa 2,000 sy ny fa 3,000 dia vakina koa ny 4,000 ainaitsika io 12, 13, 14 ioka toko fately narantoko dia avy keo ny mpamorietra sasany mba ataony jaona batisa ka nanao taminy hoe mpampianatra ino anao taonay ary hoe jaona taminy aza mampandoa mihoatra zay mitendrena halainareo anisy miaramila koa nanatina azy ka nanao hoe ary inona no mba ataonay izy taminy aza mitontolo foana amin'ny olona ary aza miampangalainga ary mianina amikaramanareo aza maka ny tsianareo zany ko ady amin'ny fitiavateny zany ary ny olona nanatona ny jaona reo olona dia atao inona dia atao batisa izy any olona tsy vita batisa eo raha nandray ny batisa ianao zany dia manana ny fanahiny fetra tokony anao io
atreon'izay anjaranao ihany, atreon'izay nomenanao ihany, hatramin'izay voafetra voasoratra ho anao ihany. dia le fanahy ny raisinao tamin'ny batisa iny no amonjen'Andriamanitra anao amin'ny fitiavan-tena. zay ny teny matsika. le fanahy iny mampianatra anao hoe ampamorety ianao zany ohatrinona ny mety tokony alohan'ny karana io dia zay ihany malohany karana ndray moteny malagasy ao no resaka tsy zany mandeha any zany malaza any rehefa makao mikarana dia zao nanaovanareo azy aty asiroty posy io tisy tiroato amin'ny tanàna la mantsy karana dia mampiditra ao zay andeferako am'izay ala dia zao ihany ny alohan'ny lava tsisy manetitany vita dia posy io betsaka iny sao dia miatrika zany eo arivo betsaka iny nanataotona teto any petraka teto akaikaiky tantaran'izany zany ny fanao zalary eo izy zany tsy manao mamonjy amin'ny fitiavan-tena tsy tahaka nataon'ny Jona sy Jakoba zany tady mba hoe ranony tany ampianarana zay filazan'izany paka 19 rehefa mahazonao 19 zany anao matia rehefa milay be zany manao matematika dia 19 notanao inona tsy azo am'izany 9 fois pile raha ohatra ka coefficient 5 ny matematika eo 45 point miandro eo ka nao 2 heures ny malagasinao plus 45 efa mihoatra tsy maka 19 ohatra Jaona sy Jakoba aloza ho a ty lazany Jakoba azy Jakoba toko fadimy iverenikely fa misy zavatra mangeraka be ataon'ny olona ao ary fantasy ny Jekima sy Jakoba iresaka eo Jakoba toko fadimy ndimy faefatra tsy manontolo fa ny ndimy faefatra dia efa ampy atsika ny ao aloha ao efa fatatsika le hoe mipanakarena ny tena tsy matoro indrindra eto ambonin'ny tany ndimy faefatra indro ny karamany mpiasa ny jinjan'ny taninareo zay hazononareo dia mitaraina ary fitaraina ny mpitsinja dia efa tafiditra ny sofon'ny tompony maro misy ty tenao patron miasa le mpiasa mikarana ny tsomenao azy mpitsinja lazay eto io karama am'zay karama rehetrarehetra io dia exemple fotsiny zany hoe mijinjo zany maro be ny sehatra iasan'ny olona tsomenao azy hitandrifina azy izy miafitra ny ataonao aminy fa io izy miafitra io mandoalika amin'ny tompo izy tompo patronko tsy mahika vavako any tompo izy mitaraina efa tonga any antsofony tompony maro ny fitaraina maro voatsaina kely zany eto azy mba mahafantatra ministre mahafantatra prime ministre maika moa fa hoe dia communauté amin'ny FJKM président ny FJKM dia président ny république mampiany tarainany vo iaino ny président soso président iananao zao ainy anao vany an'iny atsy atriny nanao zao olona iny tsy mety zany atao zany adio izy tsy dia sy mitsara ny olona izy dia ataonde ny olona manao mitarainany olona reny amin'ny président zany no atao maika fa amin'Andriamanitra ny fitaraina zay alehanao rehetra fa hoy le obolana sonona dikatsika teny gasy hoe mivitsika mainty dia ambony ny vaty mainty ao amin'ny alina izy kitroka misy mahita izy ay mahita io le masy lazeran'Andriamanitra na maizina tsy io misy lazera be mitsoko ao anatin'ny mason'Andriamanitra mahita io mety mateny dia mpiasanao ohatra mampiasanao satria vo miteny dia roanao fantatrao fa mahita mpiasa ronjato anao rapiasy milahatra maravaranao rehefa roanao ny anankiray dia tsy raharainao zay mandeha any dia roanao izy
abusivement dia lasa tokoa iny fa tandreny famitaraina amin'andriamanitra zany matonga ny orinasa be lehibe misakiny io tsy kriry fotsiny io fa misy olonao titeny dia mitaraina amin'andriamanitra satria ny zanak'andriamanitra zay dia rehefa rany ny eritreretinao tehirizina voaka vola azo tamin'ny kilodoka mivoaka amin'ny tsy tombatombaka mba mozena anao zany fiavateny zany nomezanetsika am'zany hoevitra zany hoe aokitsy zay ametapitaka na sanatria metsifetsy ny mpiasanao any fitapitahinao ny mpiasa recrutenareo 100 000 ariary aloha manomboka fa efa afaka telo volana atao 500 000 ariary no karaha tapitra ihany ny telo volana tsy hita zay ataonao dia anao mieritreritra hoe tu gagne satria tsy nanome 500 000 ho anazy ariary mais tu perds 500 000 ary mety ohatran'izany azy inonao fa sanatiavany bava zazafady am'zay efa antitra zay mbola tsy antitra miaina toerana ohatrany ny anareo zany karaha teo afaka am'izany anao tia hita fitahian'andriamanitra am'izany anao ataoviny marina tsotra kely tsy sarotra am'zany manao ny marina zany recrutenao izy menaovanao contrat izy zao telo volana no amaranana ny esenao tapitra ny telo volana tsy misy 500 000 ariary no azy aza matsiaro mbaty antoko am'izany anao omeran'andriamanitra men'andriamanitra anao zay an'andriamanitra ataovy rehetrarehetra sao dia tsy fantatro zany any amin'andriamanitra ny lakile fa tsy any amin'ny madama ranona raha miaina lakileny kofra dia misokatra io meny anao hitany iay faraona zany amitombo ihany ty zanak'Israely ampahorinaka vao mainka amitombo apersona ny sage-femme izy aby sage-femme etsy agnaty tanana naray azy io fa tsy sage-femme tsy ny fa efa retraité izy sage-femme mbola exercice ao ary exercice ataontsika le sage-femme le paramédicaux fa mamelolona io raha tsisy sage-femme tsisy olona tenaka tsisy zanaka ipoitso tsisy olona voataiza tsasy va kolokolo ka manaova sage-femme araka izy manao paramédical aza misisika be hoany am'zay inona ty zany LMD etsita zay mahede eo apetsony dia pharaona mpavelona hébreu izy ireo fa connu officiellement hoe mpavelona vianareo ty raha vao mampiteraka ny zazavao zany vehivavy hébreu nareo ka zazalahy hitanareo ho avy eo alain'ny sage-femme zany tsatsantsona alain'ny sage-femme raha tia mively izy azy io velony io tia ny vonono io maty io dia izy io karakara azy io dia naninona mpampivelo izy izy rehefa mivelo tany natao mively nasainy nataony farao natahotra n'Andriamanitra izy fatany fa an'Andriamanitra ny aina Andriamanitra ny tompony ny aina tsy anao ny sasay tsy azokasikain'olo zany akeny hevitra io tsy mipampivela ny tompony ny aina reo zazy reo fa an'Andriamanitra io dia natahotra ny mpampivela fa marina misy koa ny valiteniny tsy le tahotra n'Andriamanitra satria ny faraona tsy mivavaka amin'Andriamanitra ny hébreu ka raha itenen'izany izy tonga le
maty reo mpampivelo reo fa ny marina koa tahaka atsika malagasy nareo zay mama zany so mahafantatra tsara rehefa nikarana miteraka tabataba eran'ny tanàna tabataba ohatriny fa rehefa malagasy miteraka tsisy an'izany ko vetivety kapo tonga zasy ohatry zany any vehivavy eby reo ozy izy mipampivelo le zavatra mitranga sy marina tao no tataray fa hetoeponina tahotra an'andriamanitra tsy ndazany tamin'ny faraona mpifata fa tsy mpivavaka amin'io andriamanitra eby eo ny faraona ka tsy raha zy tahotra an'andriamanitra ao any ny olona nanao eviteniny manko nandaingy fa zay fa nandaingy olo mipampivelo eo izy manome fampianarany ratsy fampianarany diso reny ko hoe lainga masina inataony mpapivelony eo tsia fa tena marina mihitsy ny vehivavy eby reo matanjaka olona avy nandeha tany anekitra reo olona mpandeha tongotra reo mandeha anatongotra fa zany mitaikitaiky tômobila lava io surtout olona miteraka mandeha tongotra dia tsy tonga koa ny mpapivelona efa teraka izy dia tsy nanaiky an'izany ny faraona toy izy atoa manoko mandiny fa roaroapolo fa mbola nomenteny ray ny egyptiany zay zaza raha voteraka rehetrany voy tetezina zany isatrano rehefa maka toko faharoana reo izy amiteraka ao mosesy zany natonga mosesy na fiaina tany anana tany fa misy olona zany mandeha manaramaso zay teraka mipampivela tsy nakatony faraona fa naniraka na izy mitetytrano zay teraka any mijery hoe zazalahy pio voniny fa ny zazavavy aza voniny satria apakabaly an'ireo izy tereny anambady an'izany an'ireo efa tsisy lehilahy tsy lehilahy ebe egyptiany zany anambady an'ireo dia lasa egyptiana le teraka rehefa avy eo zany nge io resaky io e resaka population fa zany fitiavan-tenany egyptiany zany tsy naomby eo anatin'ny fiambovan'andriamanitra famonjena mamonjy antsika amin'ny fitiavan-tenany olon'andriamanitra mamonjy antsika ho afaka amin'ny fitiavan-tenantsika tafa oatra andriamanitra mamonjy am'izay mety afetsifetsena ataon'ny olonao ny fitiavan-tenany andriamanitra matohina azy lao ifetsifetsy any zay ho fetsifetsy izy zany no akepoko ny afetseny eo efa nanao zany efa nahita zany tsy gazety vakinao le mitantara zany ko izy mitaratra hoe veo any vananina voananina ainao le voambolana dia mpanongana voaongana nitaony malagasy ny fiteneny zany mpijoko voajoko eo vao milaza hoe misy démocratie mpidémocratie tsy démocratique mihitsy le natao zany tena mahay lalàna osy le madama fa natao teo hita rehefa naminao izy izy vao hoe misy démocratie aza mijoko ihany mba tsy hojokony sasany rehefa avy eo mamonjy amin'ny fitiavan-tena amen